misoratra ho anao. Kalesin'angatra. Gasy. nosoratandrajaonandro sozany Flavien. ho velomin'ny Christophe Rabe Armanana tapaporoany miaraka amin'ny Louise Ravelso Yansy. nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Yarnev mpanatotosa tapaporoana. le tirinaina naina hoa mivoaza ilahy fa mivoraka be ndraiky izy ty zany loko zany. aza fanadala le tsy finary tya tsy le tia mivoaza hoa ilahy fa misy zavatra hafahafa mihitsy zany. zavatra iny na fialavely ty adala ka mivoraka hafahafa be zany inge ho any lohako hoe ny vatako koa ohatra ny mangoritsina be zany fa tsy haiko hoe maninona. tady avy alahy asa hafa rehefa kalosa fa tsy aza koa nisy mpiambina sary tahoatra ohatran'izao. jery an'lahy nge jereo fa na ny lanitra ary angely ty hafahafa be e. maninona ny lanitra e somba zany fiomborondolo sy alika mitona ny valala zany kosa aza no mampitsangam-bolo an'lahy eo e. fa impilitany lananao an'izao nefa hatramin'izay mbola nandirako tato izay e. ka zay no mahagaga amin'lahy ioko ole ty e finona maro no zavatra eo amin'ny lanitra io e. efa ho atsasakadiny zay io ny teo efa mifindra toerana intelo moa zany fa tsy hoe teo foany e. tena tsy mazava maro n'izao azavana viaiza zany io miendrika amin'ny maso vinitra be io. fa ilahy ve tsy badenina be ohatra zany koa nefa e. fa badenina ohatra ny ahoany zany ohatra ny reny hoe tsy ndriny mpamosavy reny le tsy azo a. zany indray le soavaly mbo tiriny tenegniko an'lahy tamin'iny le tirinaina zany. eny tokoa letsy a viaiza ary zany ohatrany hoe avy any anosy be an'izany le izy dia andalo eto alohatsikoto avy eo zany fa miha manatona ole tiry aja omeo aminy tsy fanao amposy hoe tsy lovako azy felahy vely tia mitapy a tia hitany endriky le olona mitondry aza nga elahy. ka inona ny olona navitsy amin'ny mampiambina dia sosy adidiko mamantatra ny olona mandalo eto alohan'ny toerapesa ka efa miteny an'lahy hoe tsy kalesy ohatrany kalesy rehetra ngely ty zany e tsy olombelona akory ary no mitondra azy. la nitahoatra ny be ale mitatiavako azy rehefa iny le tia iny ny an'lahy aizy iny mandalo iny eny tokoa fa lala mitsolokotokana monja no miantony eo aminy fanana tsy mahatselo nininina akory iny fa mba mirehatra fotsiny. oly ty to tsy sovany mitaraky azy akory nefa ngely ty dia maheno tolotsovany mikatrokatroka amin'ny arabe mihitsy miazany ka mbola ilaza ho adala ihany zany lasa hoany tsy misy soavaly eto akory nefa na ny feo an'le izy azy zany endrika mitrena matetika mihitsy zany. ndrasoloka ty eto le tsy afanao aposy misy sana aloha lahy tsy ovako azy fa to tsy mety rehatra ko ary ty memory alaly tya memory lahy ty anatiny aty ve fa eo akaiky nge le izy lanitro olona manao kanjo lavabe misy capuchon
manarina miendro no mitondra azy. Io fa nijanona ny lehilahy efa miteny aho hoe mefiana ho aty. Le tiry anja tsy afa-mihetsika ingeny tongotra ao matanako hoe Fa tsy afa-mihetsika ahoana koa e. zany ho a sady batenina be oatra ny fanina ny lohako, mangovotry ny tahotra ny tenako rehetra le tsy loza fa mitodika mijery aty ako le olona. Zay fa lasa ty le izy a. teny verina mlonoko ny toe-batako. O le tirinaina. Fa inona ny zavatra hitantsika teo iny e? Tsy haiko le tsy e. Za koa za mba niara-nivarahotsana tamin'ny lahy teo. Fa mbola mangovotra foana ve laha zany amin'izao e? De mbola sany lahatsafaina foana ve ny antony e? Ny lahy zao moa zany le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina ô. Satria mantsy de tena niomezany lahy mihitsy a rehefa nitantara momba n'iny zavatra iny. Zao mba mipara rehetra ohatra amin'ny vehivavy koa e lahy le niseho mafy be tamin'iny. Satria no everiko fa angano fotsiny ny zavatra iny ka. Fa nga efa ian'la tokoa le ty ny tantaran'iny. Ie, ary tsy vao indray mandeha na indroa. Hoe ahoana le tsy momba azy iny e? Manodidina ny 10 hatramin'ny 14 taona eo ny taonanay tamin'izany. Sasany sy zanak'olona piraita-po tamiko. Nandritra ny fialan-tsasatra tany amin'ny renibe anay no nitantarany voalohany momba an'izany Kalesin'angatra zany. Kalesin'angatra? Zany ve ny anarana fiantsonana iny zavatra iny? Ie, Kalesin'angatra na Kalesin'angatra. 19 taona hono izy tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny taona 1957 tany ho any zany e. Olo tirinaina, efa talohan'ny fahaleovantena nge zany e. Zay indrindra. Mbola mifanaretsaka eran'ny arabe reny Kalesy tarety-tsoavaly reny. Fa nanomboka ny ela avy eo ny feo momba an'io Kalesin'angatra mandeha amin'ny alina maizina io. De tsy nisy sany voaka ny trano intsony ny olona vao manomboka latsaka ny alina. Fa ahoana hono ny tena netombohan'ny tantaran'izy io e? Ohatr'izao fomba nahitantsika azy zao ihany koa ve zany nahitan'ny olona azy tamin'izany e? Aza tapahalalo ny fitantarako e. Niovaova hono ny zavatra nolazain'ireo nanatro maso e. Tao no nilaza nahita olona miapoka karavasy andreo soavaly mitarika an'le voatiry. Zany ve? Nefa tsy nahita soavaly akory. Ohatran'le hitantsika teo reny zany e. Fa nisy koa ireo tsy nahare afa-tsy fikatrokatroka na tongotra soavaly sy kodiaram-boatiry. Tsy nahita ninninona akory e. Zany ve le tsy ka tsy vao maika mahampiorikoditra raha tsy mahita ninninona ohatr'izany tokoa nefa mandreny feo. Ririnina tsy nambolana ohatran'izao koa nitrangan'izany zavatra zany voalohany a. De anisany efa nahita ny zavatra iny ve zany le bebe anareo ny tantara io? Aila ihany ny antitra rehefa mitantara zavatrako. Tsy maintsy hoe izy mpandray anjara fototra ao anatin'ny tantara. Nefa aila aiza moa le tsy raha tena tsy nanita-dresaka izy a. De izay indray aloha ny tsy fantatro e. Fa nilaza efa nahita azy io avy eo amin'ny davarangana mihitsy izy a. De nijanona ohatran'le nataony tamintsika teo mihitsy koa. Nefa elahy de tsy nino mihitsy raha tsy nahita. Satria fotsiny hoe tantaran'antitra le izy angambo ao. De niraisan'la hoe angano tokoa mazava ho azy. Tena mampiorikoditra azy ny tantarainy izay a. Miverina nanditsaka mihitsy aza tamin'izany nefa efa 12 taona.
ka na le teo arangamo hoe latsy efa saika latsaka pipi mihitsy koa raha nisy kely e. tena tsy mbola midobodoboko ohatran'iny mihitsy litiany foko a. Nifandinika tsara mihitsy mantsy zahay teo nefa tsy nahita afa-tsy ampahankely amin'ny tarehany fotsiny a. Ampahankely amin'ny tarehany ahoana litia? Ny orony midina nitazako taratry ny hazavan'ny volana tandrifondrahoana. Somary nitsika izay izy dia eny izy ny lasa. Dia inona hono izany ny dikan'izany tsikiny izany e? Tsy haiko letsy e. Raha ndeha amin'izay homana hamonjy vodiana amin'izay ka fa tonga koa izay ry zala mpiasa atoandro. Efa ho amin'ny 5 maraina mantsy izao. Ndao ary e. Sambo katsakatsaka rery amin'ny maizina kotrito vavy ty zanaka. Izy rery no mitrajerika miandro bisy eto. Nefa na ny fiaramandala aza tena vitsy dia vitsy. Manahoana mademoiselle? Maharaina ianao zany a? Ie, tsy maintsy mandeha maraina ohatr'izao raha tsy izany tarako. Ay ve, fa andeha hoaiza mora tsy mahadiso e. Miasa trano eny Ambohimanarina eny a, dia miandro bisy makany Andramomena eto. Aleo fa hanala fahanginana anao eto ary ahy e. Mandrapatonga amin'ny bisinao. Zany ve? E? Tsy maninona. Tsy maninona izany ka. Sao dia maika aloha ianao fa lany andro amiko eto fotsiny. Tsy maika ka. Avy niasa tsinona dia saika andeha tongotra hodiny nahitanao rehereto. Misaotra indrindra ary e. Ihaja aloha ny anarako e. Fary mahafantatra ny aja. Ny ahy kosa hianatra. Fantany ve hoe mahafatifaty kely ny tsikiny. Tena ininy atao isaky mihetsika mihitsy izy zany. Inona no mahalasa sainanao? Oay, azafady fa variana kely tokoa. Variana amin'ny fitsikinao sy ny masonao mijery. Aza te mba mahita lasaina eo moa e. Ity foana zany ianao rehefa amin'ny ora ohatr'izao e? Ie, hitanao karazan'olona maro-potoana be mihitsy a. Raha mandalo eto ianao rehefa 5-20 minitra ohatr'izao dia tokony ahita foana. Zany ao va hianatra ho maro-potoana be koa amin'izay mihoana foana tsika. Fa hitako hoe reraka be ny endrika eo na dia miezaka amintsika aza. Sady miasa saina koa angamba. Raha mba fantatrao mantsy ny zavatra hitan'ireo masokoro ireo ora vitsy lasy zay a. Ie, tena reraka tokoa ako. Enjana angely miasa alina e. Maheriza fa izay le fitadiavany. Misaotra indrindra re. Oe, ty angamba mibisiko fa mahazo toy ianao ry aja. Dia misaotra na afoy fotoana nanala fahanginana e. Tsisy fisaorana aky izany ry anitra. Azy loza na rapitso a. Ao fa ataoko le ho andray azy ianao koa. Koa zany resaka biby lazain'ny gazety zany e. Biby tsy fantatra mamono biby fiompy toy ny akosikiso hatramin'ny omby fa mbola tsy nisy tranga na afatesan'olona nefa lohatreto
roviana mihitsy raha vao ilaminy ty tany ty lamindamina kely ny resaka katikatira-pangalatr'olona dia izao ndray lasa misy an'izany biby izany dia izany efa ty niatra nambavaloza ohatran'ny olona leo miaina dia ty aiza koa ary naina hatramin'izao efa amin'ny 7 nefa izao ny karama mitovy ihany nefa drala manao kilavaka be ohatran'inona ty kosa enika efa lasa patron kosa angamba ny akamako ka tsy maninona natara-fidira anazako miala tsiny letsy fa misy bandy akama maty dia tena tsy afany ala eny e za moa ve aninona e na dia eny e na dia za foana aza treto no misodro vaika anakalana aza matahotra elahy fa sitraka ento matory ny soa atao lahy ka ho valiana raha mahatsiaro engany le tsy mba hisy fotoana hatserovany lazy tokoa ndray andro any a fa mahaloka be mihitsy angely ty ny endrika lahy zany e marina fa hoe maty namana fa nazany aza lery maty angely e tsy eo ihany e fa ahoana ly ty fa le fomba nafatesany mihitsy no mampatahotra ly ty e fa mampatahotra ahoana koa e efa ian'ny lavy ty resaka biby mandripaka ty zany mihitsy mivoanyeritreretiko teto zao fa misy ifandraisany amin'izany angaly ty ny nafaty azy misy dia misy tokoa ly ty e zany biby zany namono an'le ry ataovy matotra koa letsy le ty e biby fiopa angely ty ny novonoany zany biby zany fa tsy olona e zay ny lazay ny ainao manjery e fa tsy voatery ho zany nefa le izy esy ka iza ntsony moa zany le tsy ny noteny raha izany tokoa ny tena zava-misy a fa inona aloha no mahatonga ny lanana tsoka hevitra hoe zany biby zany namono azy e mitovy amin'ny fomba nahafatesan'ireny biby finompo miseho an-gazety reny mihitsy ny nahazo an'le riko zany ve le ty raha ny resaka nandeha tao aza moa dia hoe misy tompo mihitsy zany biby zany a dia io tompony io no mamotsitra azy hinana ny olona tratra alina o le ty e raha marina ange zany teny lazany dia tokony ho efa betsaka mifaty olona anseho gazety teto e tsy maintsy hoe hita mifokon'olona tsinony zany ary raha misy mitsipona tsy ho hita ny fokon'olona tsy mahatsikaritra ve loha hoe lasa misy olona very zany foana tato ato e eny e be nge ny very fa be koa ny hita letsy e asakesaka lahy aloha na ino ana tsy e fa efa manakaiky ny folo ny olona matin'izany biby zany a maty ohatran'ireny biby fiopolaniny ireny tokoa vely ty ie maty tamin'ny fomba hafahafa nefa misy itovizany zany a potika toy ny hoan-javatra ny kibony na ny tongony nitaritariana lavidavitra foana ny faty fa tsy navela amin'ny toerana namonony azy ahitana dia andrangotra toy ny avy nisy alika miady foana koa manodidina ny toerana isehoany zany dia taiza zany ny olona tompo manjony nitatitra an'izany tranga manodidina ny folo lazainy lazany satria ohatra ny tena manana porofo matanjaka mihitsy mantsela miteny azy amiko eto io tsy haiko letsy e raha mbola azo atao fotsiny mitandrina dia tandrema fa ny aina lahatokana esy anaovy letsy ny akanjo dia ndao iaza fa aza mandefa fisainana amin'ny zavatra tsy misy eo a tsisy maty tsy amin'ny andro an'izany tena hoe tongotra katoka mihitsy ny namonjeko anao aty androany zany moa izy io mba manatena hoe zany andriky nanjo fina ny tiavanao an'le miandry mba mahita ny fahatongavanao avanika mijery anao mamindra ny adana manantona mananga enao fa soketra kila
aiza kosa e tiaka famindranao midola fotsiny angamba ny tena marina. Mbola ho hitanao eo ihany izany fa za maika e. Dia inona hono eky vaovao? Akiony lasalasa ve sa mety hoe nataony fanahiniana? Dia lasa saina indray ianao fa misy inona ka manivana an'le vaovao lazaiko aminao fotsiny aka. Fa misy maromaro mihitsy any izany matoa sy vaniny e. Vitsy fa mampiady saina rery anitra. Gasy. Zany lasa izao fa miainanao ary ahy e. Sady mbola manam-potoana malaladalaka kely tsika. Anitra. Ianao ve mino fisian'ny tontolo ara-panahy? Tontolo ara-panahy e? Tsy azoko tsara ny tianao lazaina. Ohatra hoe niangatra, matoto na zay zavatra fa tsy isan'ny tontolo ny velona fotsiny e. Izay rehetra mino fisian'Andriamanitra moa ve tsy efa manamarina ny fisiany izany ka? Fa zavatra fanao izany ilay lazaiko aminao, zavatra mifono mistery, anjakan'ny herin'ny maizina. Zany ve? Zany ihany ve izany ilay nampiasa sainanao maly? Ao tantara hoe raha antsika mandinika ary e. Fandroany nahitako an'izay kalesy hafahafa izay maly. Kalesy taharito tsovaly tsy hita maso. Inona? Sovaly tsy hita maso ery aza? Zany hoa eno hoe zany le sovaly fa tsy mahita ninninina akory nefa ny masonao mijery azy. Andraso aloha, voatiry moa zany le kalesany lazainao teo? Ie, zay indrindra. Nanontaniako momba an'io trano io ny tompontranoko maly za le avy nisaraka taminao teto iny. Dia mbola naveriny tamiko le anarana ny antsoninaina n'iny zavatra iny, kalesy tokana. Voatiry tarety tsovaly ohatran'ny le hitanay tamin'ny alina iny mihitsy. Iaza, mitandrimy ianao fa misy antony nahitanao an'izany zavatra izany. Fa fantatro koa nga ny tantaran'io kalesy hafahafa io ry anitra. Tsy te hilaza zavatra be vao maika anakorotana ny sainao ny azoko ambara aminao fotsiny dia hoe tsy voaizao ny isian'izany zavatra izany. Ka za mihitsy koa nge nilazain'le namako mpiara-miasa amiko e. Efa 70 taona lasa izay ny sehoan'izany voalohany teto Madagasikara. Maro amin'ny ankizy niaina tamin'izany no mbola natadidy tsara an'ireny tantara ireny mandrakity ny androany. Ninina hampanginina fotsiny izany mba tsy tohizan'ny noroorina velan'ny tantara e. Ianao koa teto vao maika mampitahotra ako. Ianao ve mieritreritra hoe kisendrasendra ny aonantsika ho maly? Fa iza ary ty sipity e. So mba azo tokany fitsika sy ny fijeriny tokoa ary aka tsy mahatsikaritra. Iaza, mihaino avy ianao e. Toy izy ny teninao fa mihaino anao a. Araka ny teneniko anao teo dia tantara efa natory amam-polo taona maro izany Kalesin'angatra izany. Misy antony izany matoa miverina amin'izao. Misy antony matoa izy miverina amin'izao ry aza. Tsy haiko tsony rery anitra. Tena tsy haiko e, boda ny lohako marina e. Kalesin'angatra, biby tsy fantatra, ala-jaza varira, kidinapinina an-joro be, dia tsy haiko hoe inona koa zany no manaraka. Misy biso manantona iny, mety 194 zany mihitsy angamba. Fa eritreretra tsara le niteneniko taminao teo ry aza. Le hoe ahoana moa zay e? Hoe tsy misy zavatra kisendrasendra izany ho ahy eto. Mifandray sy mifampiditra daholo ny zavatra rehetra. Lalàna fifandroizana angamba ny malaza azy amin'ny teny malagasy e. Loi de la relativité izy amin'ny teny frantsay manko. Aleo fa hanaovako fikarohana ny amin'izany e. Tsy maintsy fantatro mazava io. Mahereza e.
dia aza manafa eto foana hanampy anao. Ohatray ary inona koa ny ataoko natory teto amin'ny tany teto? Amin'izay mitsotra be mitsilany. Sanatria ohatran'ireny razan'ireny mihitsy ary badenina be indray koa nge izany lohako izany dia tsy afaka mihetsika ny tongotra matanako. Andriamanitro, fa maninona ary ahy misy olona mandehandeha ny ambadiky ny trano an'izany. Mpamosavy ve? Tena tsy ndriny mpamosavy andray rera lanitro. Maika miforaka be lohako maheno an'izany feo manao fara esa. Fa ahoana koa ary ny fomba ahitako ny olona mandehandeha manodidina ny tranoko io olona misarakorako volo be mitanjaka tanteraka izy sady miosy menaka be nge izany vatany rehetra izany fa mangirangirana be izany ary ohatrorina nge ny varavaran'izany dia sanatria ve ka ho tafiditra ato io? Lasa le mpamosavy. Dia hoaiza ary zao izy iny? Fa to mitsangana ho azy miala mikorotona koa nge ahy tsy ny saiko no mibaiko ny vatako fa ery hafa tsy eto fezana mamindra ho azo ny tongotro dia hoaiza nefa aty Andriamanitro, ampio fa hoaiza ary ty izany tena tsy azoko ajanona mihitsy izany tongotro izany fa mamindra ho azy. Tena toerana mbola tsy nitsahan'ny tongotro mihitsy ty andehanako ty ka bozaka lava no amin'ny lafiny roa amin'ny lala-masaka dia mividy hatrany koa ny trano lalovako. Ohatray inona daholo reto tongona kely mololo tanam-bokovoko reto reto tena toeram-pandevenany ty misy aty matahotra mangovotra be daholo ny vatako. Azafady re tompoko, avelao ahody fa zany ka tsy naninona anao fa lanona ninona ka izany azafady. Mifona re tompoko, avelao ahody fa olo-kafa sangina ngera mety. Tena maleny ohatry ny anana ny vatako. Tsy mahavita manohatra akory fa dia manaraka mibaiko ny rehetrarehetra.
koa tia mampivaloarika la ohatry ny olona marary e. Mangana mihitsy izy angamba fa tsy vitan'izany a. Tena marary aletsy ohatra n'ireny velesina tamin'ny fanoto ireny mihitsy angely tia ny vatako ray manontolo e. Fa ngatsy natorina akaina alina e. Zara aza mantsy misy an'le fandimby kely ohatran'izao a. Tsy natory letsy nandady eraky ny avoana solosa mandramaraina. Tsy azoko. Fa nandady ahoana? Andraso asehoko an'la ny vokany dia tsy ilana zava am'la ny zava ny seho akory ahe. Zao. Ozy ve letsy? Dia tsovaka ohatran'ireo daholo koa izany ny lohaly kely avy e? Ngale tsy mivitan'izay nitsovaka fa tena ny voadra mihitsy foana velany efa avy sy natsiaro tena ora vitsy teo atokoana nangamba. Zay vao nandady lady niditra tao an-trano. Enjana koa letsy izany ka. Tena tsy hitako intsony letsy izay tenenina ka. Mitenena ihany na zany aza ka. Vao maika tsy na ratsy ny saiko raha mangina ela. Ka ny zavatra ho teneniko alina mihitsy no sao vao maika akivy alina ioko. Fa ahoana ary naina? Lazao fa tsy maninona letsy e. Raha ny entiko mantsy dia hoe tsy ela velona hono ny olona nitaingana amin'ny mpamosavy ohatran'izao e. Mikorontana sy mikorosofahana ihany koa ny fiainany. Fizy moa letsy no iza no anorotra ny lalakizoran'ny tantara koa. Ela marina letsy. Mbola tsy fantatra ela nga hoe mahay manova ny tenany ho lasa biby na zavatra hafa ireny. Manana hery tsy ampozy langa ireny e. Tena mahery aloha ny odiny. Lazaiko an'langa fa tena tompony tenako tsara mihitsy tamin'ny fotoana rehetra ny sehon'izany e. Saingy tsy afaka mibaiko ninina fotsiny tsotro izao nefa ny saiko. Maro izay tantara momba an'ireny endriko izay letsy a. Indray mandeha ohatra tany amin'ny faritra Ambatondrazaka iny a. Nisy andihandeha lavy ny andro faty. Tsy nahandry ny andro maraina fa nintehatra tamin'ny hoe ny akanga maro tsy vaky namboa. Fito teo eo ry zalany ny ara-dalàna tamin'le lalam-by mangingina sy maizimbe. Fa nitorahan'le mpamosavy tamin'ny figo fotsiny dia tsy nahetsika teo le ray voatoraka. Namany sisa lasa nandositra namonjy ny ainy daholo. Dia mbola any vely ty le ray voatoraka izany? Ny sovalimy mandramaraina koa ka maty vao ny elany. Ka inona tsony moa nefa ny azoko atao eo e. Miandry izay idonana eto leto izany a. Ny azoko lazaina amin'la dia hoe ahoana? Tsy kisendrasendra nohatro izao maninona? Tsy kisendrasendra ahoana literinaina? Fina koa mahagaga lamo izany e. Tsy izany fa nisy olona namerimberina n'izany ten'izany tamiko voaingana angely ty e. Dia gaga hoe inona no mahatonga ny lamiteny an'izany koa izao? Ny tiako tenenina hoe olona tsy lavitra lanina nanao an'izany. Mety hoe olona fantatra lafo voaingana ohatra, nefa nanana fotoana nandinihana ny fiainan'ilay izy. Dia sanatria ve ka marina ny teninainy e? Iny fahatsoran'ny anitra iny ve nefa dia avita iso valy aho ohatran'izao. Badenina loatra koa moa ny lohako dia tsy haingo tsara koa ny feon'omaly iny. Izay ny mahazo ary anitra. Mampalahelo akoho izany ianao ka. Tsy fantatro tsony hoe ozona ve no mitambesatra amiko sa inona.
mifanesy miseho amiko daholo mantsy zao karazana loza rehetrarehetra izao. Aza miteny an'izany ianao fa tsy marina izany. Izany ange zava-misy ry anitra e. Tsy hoe izany akory no niseho tamin'ny olo-kafa dia tsy maintsy ohatr'izay koa no miandry anao e. Ka inona rozy ianao no azoko hanazavana an'izao e? Fa maninona ny olona rehetra mba mahatsapa ihany hoe miodina ny kodiaran-tsaretiny ny any efa atao miletika tsikelikely anaty fota mandrevo izany. Mety misafotofoto koa ny tafiotra indraindray e. Mety isamota koa ny onja fa mifatohy ianao amin'ny morona hitodianao e. Iaja. Misy farany ange zavatra rehetra e. Na ny fahoriana mifanesy aminao io aza. Enganeka ho marina izany teninao izany e. Ny olana kely koa anefa dia izao. Nahita aseny andrefanam-bojanahary dia mety tsy fanena tsontsika. Manomboka roviana ianao no miasany? Rapitso dia rapitso ihany ka. Mbola tsy niteneniko anao ngamo hoe Sonerana ange no mipetraka e. Dia mifanakaiky an'izany tsika. Sonerana aiza ho aiza? Fa toa hafahafa be ny endrika eo vao niteny hoe mipetraka eny. Fa misy inona? Ka tsisy ninona ka. Vao miakatra kely eny amin'ilay fiakarana eo amin'ny... Eny aminay ange izany ry aza e. Tsy azoko. Eny ianao no mipetraka ko ety maka bus. Raha vavindreniko no hipetrahako ety Anosizato ka. Dia rehefa mifindra amin'ilay asako vaovao dia tsy maintsy mipetraka eny amin'ny bebe anay eny Sonerana. Azonao ve izany? Ay ve e. Lasa tsy dia matoko lolo koa ty sipy ty izany a. Sa ve ny teninaina no miraikitra atao... Iaza. Oay, azafady fa lasa saina amin'izany fifandrifian-javatra be dia be izany a. Tsy sapako mihitsy. Fa tsy bisonao ve iny lasa iny? Ie, izy iny ka. Fa tsy handeha raha tsy vita ny resantsika. Fa mbola misy zavatra tianao lazaina amiko anga? Hoe aza mikiropaka fa avelo ny fotoana ny anazavanao ny zavatra rehetra e. Ho tsapanao ao marina kely ao fa marina an'ilay teniko hoe... Hoe mifandray sy mifampiditra daholo ny zavatra rehetra. Izay indrindra. Mahireza iaza. Dia aza manafa tsy andahoanao izany mihitsy kony Misaotra indrindra Ianitra. Indroa izy izay no niteny zavatra mitovitovy amin'izany. Dia izay izany izao mifandray amin'inona? Mampalahelo tokoa izany mahazo anao izany ry anaka. Dia inona izany izao ny fitsaboana ataonao? Inona moro bebe fa dia finety fotsiny ange izy ity e. Na ninona nefa raha omaly dia nijanona anakaina e. Efa narary ihany aho omaly iny fa mbola niezaka nandadilady ny asa. Androany aho zao vao mba tafatsangana eto izao indray. Dia ahoana nefa ny asanao amin'izany? Efa niteneninao ve mpampiasa omaly? Ka izay mihitsy koa nge izao ny olana e. Nanantena hoe mba tsaratsara. Dia tena tsy nanana eritreritra hiteny tany mihitsy. Aza manambery le kely a. Misaotra rery bebe a. Ay, sao dia manao zavatra aloha ianao ka tavela fotsiny amiko eto e. Ie, andahoanao mihitsy angamba aloha fa mbola be tokoa ny adidiko. Omendalana re a. Dia misaotra indrindra tamin'ny fitsidiana. Tsisy fisaorana fa dia manareta soa e. Tsy lavitra ny trano fa aza misalasala raha misy elana fanampiana. Ihany tompoko, misaotra indrindra. Inainy ty mandefa afatra ty. Maninona? Maninona? Fangamo zany anao fananinana napaka e. Tena tsy mba rariny kosa izao a. Vao tafatsangana eto dia andeha hiresaka aminy fa tsy azoko ekena kosa izao e. Ary
ary iza koa mba tonga mandondona ny varavarako zao. Tonga de midira fa ato aho e. Ay, ianitra fa ahoana no nahitanao ny misy aho? Ny arahaba moa tsy vidakory dia efa fanontaniana ny tsenanao ako. Ay, miala tsiny fa tsy nalala fomba tokoa. Manahoana? Salama tsara fa manahoana ianao tsy salama ato izany? Tena tsy tafatsangana namonjy ny asako tsony ange andro any. So ihany ianao fa mba tsy niandry atena nosy zato toy ny mahazatra. Izay indrindra, mbola niandry anao hatramin'ny 9 maraina raha mbola niasa tany. Fa ahoana ho any nahitanao ny tranoko e? Sy ny nahafantaranao koa hoe marary mafy ato an-trano aho? Adinonao sady anga le teniko hoe hiary hipetraka amin'ny bebe anay aty a? Ay, tadidiko iny ka. De maninona? Ka i bebe raha izay tompo-tranonao ange le bebe resahako anao e. Inona? Ianao ve zany le zafikely nolazay ny lasany Dilam-Batolava io? Sa misy hafa-koatra anao? Lainga n'izany fa tsy manana zafikely efa tsy za izy. Mba lalina koa zany fifandrifian-javatra zany ka. Ary na izy izay nge vao eo mihitsy no nivoaka avy tato amiko tato e. Sa nifankahita tao ivelany tao nareo? Iazo? Ahoana ke? Tiako be le fanononanao le hoe ake. Tsy mitovy an'le nanonanao azy tamiko teo ihany anga? Tsy haiko. Fa manana olana indray nga ianao io ka? Akoatra ny aretinao angamba? Manana olana indray ahy e. Misosoka sy mifanesy amiko daholo ny olana rehetrarehetra mihitsy. Fa misy inona? Ka vao naharay hafatra avy aminaina mihitsy anga ianao nandondona teo io hoe efa nandefa olo-kafa hosolo koa no mipampiasa e. Zany ve? Dia inona ny ataonao amin'izany? Inona moa fa tsy hiezaka azo tanjaka ainga na aloha e. Vao tafatsangana eto aho dia andeha ho any hiresaka mivantana amin'ny lehibe anay. Dinio tsara ihany aloha e. Sao dia lalakivoanao amin'ny loza mananontany izany? Maninona? Tsy azoko. Ianitra, fa averezakasa ve no heverinao fa amany olako? Nefa na ny fiainako aza ange ty efa mikorotana andro manalina e. Tsy izany no tiako tenenina fa hoe... Maty misy zavatra mandehandeha be mihitsy eo amin'ny lamosiko ao zany. Zavatra inona? Tsy fantatro fa ao mba jereo hoe vetivety. Ao ary mitody kely makany ary. Zao Somary maloka kely dia mety tsy ho hitako. Zao ve mety e? Jereo aingana. Fantatrao ve hoe nisy an'io zavatra io no namosinao ry ato? Fa zavatra inona? Iantra, finona nitanao aoriana koa fa toa ilozanao mivaloarika fotsiny e. Misy inona ho aho? Iantra, zavatra inona ho aho fa toa tsy valianao nge mifanontaniako e. Io tomboka vatsy eo ambadika ny soroka ao avy io ka? Ay ve. Noheveriko fa dia ilaza ilona koa ianao. Fa oviana nefa nanaovanao an'io teo e. Ka tsy za nge no nametaka an'io teo e. Tsy hainao fa iza? Efa nisy any ohatra ny amboka hony ahy e. Zany ny zava-nisy raha ny filazan'ny mamanay. Fa misy inona e? Za koa angery aja ka misy an'io marika io e. Ary tsy natao tanana ohatry ny ianao koa? Zany very anitra?
Andraso ange andraso fa asehoko anao io ary mitovy tsy misy valaka tokoa nge izy zany eny fa na dia ny toerana misy azy aza dia tena mitovy eny fa dia inona hono nefa zany no mety hodikan'io manomboka mazava aminao amin'izay ve ny antony fanenantsika ka ny hevitr'ireo aza motsy ny lazainao tamiko akoriko tsy hanazavazavatra be da be anampitrotraka ny adi-tsainao ary aza ny azoko ambara aminao dia hoe misy zavatra mampifandray atsika ianitra zavatra inona no tianao lazaina zavatra lehibe lavitra noho ny heverinao zavatra efa nisy talohan'ny naharinanao olona akory aza leo be mifandririranao amin'ny resaka tsy lohbody ary ianitra tsy ny fanaovanao an'zoza ve ny vao mainka mampisafotofoto ny saiko fa heverinao mora amiko kokoa ve ny voatery hanafinanao mariny ka maninona nefa zao raha mba manao ezaka kely tokony ho vitanao nge zany zao ary fantatrao ve hoe efa nisy ianao talohan'ny nahatongavanao tamin'izao tontolo sy vatana nisy anao zao maninona tsy fantatro eny efa henoko ihany zany teoria zany fa tsy mino an'izany tsotro zao fotsiny ahy dia mandrasa renao fa tsisy ninona zavatra ho azonao mihitsy ze lazaiko avelo ny fotoana ny anazavanao ny mariny mitady tombona ihany ny ayahako momba anao raha izao ka zao hoe mandehana mihitsy aloha ianao mandeha fa aleotsika amin'ny manaraka miresaka ka iny izay mihitsy angamba no mety ny angafiko anao fotsiny dia ny hoe mieza mifantoka tsara amin'ny zavatra rehetra miseho manodidina anao amin'izay maninona zay fa lasa ataovy izay lazaiko anao raha tianao ny halala amin'ny marina ay moa misy an'izany kalavavy izany ny fanerasera amin'ny aja dia mahay mamorona ranomasim-bay fotsiny io aleo fa ho hitantsika eo raha ho vitandriko ny mampandamoka ny laminasako zany lohako zany mifondorondolo sy kariko movomaika manampitrotraka zany dia zany ray koa le zovanimboatiry aneokona ny ambadika mitrano ve izy zany zay fa nijanonao andofandrinako ray kosa fa lasaka efa tena me manalavitra mihitsy azy izy zany ary aloaloha rehetra ny jiro fa hafa ihany nazavany tena tsy afa-metsika ny raiko ny tongotra matanako marina ry lanitro misy olona io ambaravarana io izy io vavianditra mizarakorako volo mitondra tehana izy zany ary mba tsy eny kokoa no nanokafany amin'ny trano teo varina tamin'ilay kalesy tokana ve ahy zany natsipin'ilay tehana dia to lasa mijajiritra be fa tsy manjokontsony inona rety maty iny fa manatona moramora makaty amiko tsovonjany nefa
sainy afaka midiridiry zay miseho rehetrarehetra dia vokany avy kitapo kely tiaka ohatrizay perazay izy io dia zany nampidorany amin'iny afokasika izay manitra mahatavatra mampitahotra be masony mijery inona no mampitsapa volo ty dorako ty aza fa ampatorana fotsiny io tsy mitokony zany fa very ambovo very ambovo dia aveo ataoninona zany mbola tsy hanao nininina anao aloha androanika tonga hijeriny ty-pahasalamana fotsiny fa fantany ve zany eny anaty eritreritro zany inona ny mahagaga zany mbola tsy teto mikitoerany tetia zany masony fa nataonao azo anefa tsy naratsina tokoa tsy karinaty morisaka amiko amin'ny alalan'ny eritreritra satria vitsy avelana misokatra tsy manivavako tsasy ary mangina amizay fa maika dia badena be mila tsy ho zakako lohako zay nitantaraiko an'lazay lesy ny zava-nisy enjana lesy zany nahazo an'lazany ka tena tsy nampoziko hitatra be ohatran'izao reny rehetrarehetra reny na za koa zange tena tsy nanapo hoe hivadika tanteraka ohatran'izao ny fiainako dia ina zany natao lahy eto gaga be mihitsy nahita an'la teo iny ety amorona rabe ty nge le sisany makasainy mahatsapa fisina hafahafa miaraka amiko izany foana tsinona rehefa ao amin'io trano io tsy azoko inona ny tia lalazaina amin'izany ohatrany hoe misy olona mandinika sy meno an'izay ataoko rehetra izany le tia maso be anankiroa midiridiry mijery ny sailay kosa angamba nefa mamorona zavatra tsy misy ka zany efa dia tena samy teny amin'lahy hoe tena misy le ty zany fina mahatonga n'lahy tena hoe mahazo antoka any amin'izany nefa ndre mandeha ny saka tafiditra tao an-trano voadona ny le radio karta nipetraka teo ambony latabatra dia nianjera taitraka nerika nijery an'le izy dia inona ny hitako ozy izy lahy inona le ty reo maso anankiroa ny lazaiko an'lahy reo tazako tampoka teo akaiko teo mihitsy dia nanjavona aveo lahy koa lesy dia mahita zavatra ho tantaraina ka mariny eny tsy ino ahy mihitsy mantsy lahy ohatrany tsy nilonona tamin'ny fotoana ny tantarako an'lahy an'le Kalesin'angatra iny mihitsy za miteny amin'lahy hoe io ramatoa be tompotrano lahy io ihany zany misainga misainy lahy zany tena izy mihitsy le tia tsy haiko fa misy eritreritra ny teny tsisy fisalasalana hoe masony koa reo hitako ny elatra ireo hoe fofonainy le mitohako eo kaiky ny sofiko rehefa varina mamaky boky na ny sala amin'izany sanatria le tsy ohatran'ireny anaty film d'horreur reny mihitsy le ty mitantara azy ka tantaraina angely ty zany ka mora fa mba halaivo sara-tsaina ange mialahy mihitsy lahy ao amin'izany trano lahy zany ka jereo ange ny fikorotan'ny fiainany lahatra amin'izay nifindralina tao zay tena mihevitra ve lahy hoe tsy efa nanandrana ny ala tao tokoa fa zao isaky ny mahita trano mba mety amiko dia misy zava-mitranga hafahafa mampandamoka an'le izy foana ndao aloha lahy entiko misakafo farafaharatsiny ka jereo angely ty lava
lasa atsatra sy mahi vetivety teo manam-bolanga moa elahy io dry manana mato miteny an'izany fa ndao eny ariko tsy azoko hoa hoe inona mahatonga anao mandaha mafy ny ala eto amin'ity toerany ity za ve dia mbola ilaina zavaina aminao ihany anga fantatra ao tsara nefa fa hitsipozipozy foana ny fiainako raha mbola mijanona eto mampirisika anao mihitsy aza mandeha anatra mahita trano ianao za fotsiny tsy afaka miala eto fa inona ny antony ry anitra inona no mitazona anao hijanona eto tsy afaka nary amin'ny bebeanay amin'izao fahanteran'izao ary aja tsy manana nizaniza afa-tsy zatsony mantsy izy na dia efa fantatra ao zaveo hoe izany ny zavatra nataony mbola tsy nitantara akory ianao dia efa fantatro izany hoe mpamosafy izy ry aja tamin'ny fomba ahoana satria efa elany natsikaritra ny zavatra hafahafa ataony voakala misafy ny rindrina anao ohatra izy mitsitsika sy mibiredika irery eo anaty maizina ary eo alohan'ny labosisy fitaratra miosy menaka mitsorika miditra avy ny voakalina dia roviana zany ianao no nieritreritra hitena an'izany amiko ka roviana nefa ene taovanao tokoa nga moa za ty sa volovolonao diso ianao ry aja ho ferovako anao ny nanatonako anao aty tsy manana olana amin'ny asako izany kory ara raha ny marina dia amin'ny fomba ahoana nefa nieritreretanao iarovana raha izany amin'ny fomba ahoana ho hitanao amin'ny fotoana tena ilanao azy foana izany fa aza manahy izao aloha ary ao tsara fotsiny izay torohevitra omeko anao zany mangorangorana fahafa daholo ny vatako ray manontolo efa miodiody ety indray ngamba le kalesy hafahafa iny ka tena zany eniko manato an'izany tokoa le izy dia ahoana ny ataoko za tsy mba manana ny aja aminamako le olona nasoa azy ndray alina ihany fa tsy miverina tsony iny hoay marina misy soavaly roa mainty be mitarika tena lasa misy soavaly be maso be mainty ranondray tena nyrehitra tena tsy tafahetsika tsonondraiky kotra matanako nefa tsy matsidyjana manandrika eto ndraisiny tsy kambolo tsy mangovotra tohatra ny vatako ray manontolo zany marina mijanony eto amin'ny loko mihitsy tokoa le izy dia hitodika hijery andray ve sa hanao zavatra hafa mihitsy tsy mitodika izy fa mijanona telo sekonda raha ela dia lasa misy maso roa midiridiry mijery aty amiko reny anatiny reny zany mason'inona dia mason'iza fanina be azany tena mila tsy ho zakako izany efa miamonjara safikirereto iaja misaotra tamin'ny fandavatena anao nanaraka taty hitako hoe namana tena azo anteherana tokoa ianao Gasy na
namana fotsiny tokoa moa ahy e. Sira-panahako re a sombony haiko mihitsy aza. Misaotra kiry anitra fa ohatry ny hafahafa tokoa nge ny endriky le zanaky ny cousin anareo maty teo iny e. Afahafahoana? Ohatrany hoe miferinaina be zany izy. De za rery ve zany natsikaritra an'iny e? Ka maty andrano ary moko. Moa zay nafaty azy iny. Ie, laza nahita zavatra mainty be mipedazana iny namany. Nisitona azy iletika tao anaty rano iny. Tena anjakan'ny hery maizina mihitsy nge to amin'ity tany ity na vitsy aza mahatsapa an'izany e. Ary tsy voazao akory ny fanaratsy reny ny elelina nodidina antsika e. Miara-maina amintsika isan'andro mihitsy azy reny. F'izany hoe tsy hita amin'ny masontsika fotsiny moa e. Leo ary anitra, tena leo toa tsy misy toerana ilan'ny saina mampanahako sasatra zany tsony mihitsy mantsy. Inona mahatonga anao hiteny an'izany? Ka jereo ange e. Mandeha alina matahotra ifanena amin'ny kalesy hafahafa iny sy le biby mpamon'olona zany. Mino aho fa fantatry ny be ny fifandraisantsika e. Mahatsikaritra amin'ny fijery ny hafahafa izany koa mantsy. Zany very anitra. Fa efa ela tokoa ve zany nahafantarana hoe mpamosavy ny renibe anao e? Hatramin'izay mihitsy ka. Ary mifanoheran'izy mivady ray aman-dreny koa an'izany indrindra zany nahafaty azy ireo ko. Tsy azoko. Fa ohatry ny ahoana no nahafaty ny ray aman-dreninao? Nangataka sorona tamin'ny be ilay zavatra tompony e. Dia ny hainy manana zoko izany. Ay, nananjoka ianao ry anitra? Eny e. Fa tsy namelano io zavatra io raha tsy maty izy tamin'ny 12 taonany. Dia inona no nataon'ny ray aman-dreninao avy eo ka nitarika ny fahafatesany? Nitsorony tamin'ny dada hoe tsy aretina tsotra no ntiaka amin'ny manana. Nitantarainy taminy ny zavatra rehetra hitany tsy nanataony bebe amin'ny alina. Nisafoka tamin'izany dada dia namotipotika an'ilay alitara kely fivavahany. Azoko an-tsaina ny tsy maintsy vokatray fetsin'izay. Nanomboka teo dia nahazo aretina matahotahotra sy toa misy manenjika izay dada. Ary tsy nisy herinandro akory dia nivarina tanatin'ilay tebana be izay izy. Enjany izany. Ary neninareo? Tsy haiko na alahelo na nisy zavatra hafa nanery azy koa. Fa nanao veloma izy dia nitohidiny tamin'ny antsy teo ambanin'ny masoko ny tendany. Lanitro? Mazava ho azy fa misy ifandraisany amin'ilay zavatra nampitahoatra ny dadanareo ihany ange zany e. Arak'ilay naverimberiko taminao hoe mifandray sy mifampiditra daholo ny zavatra rehetra. Izay indrindra. Dia toy ny sampanana nresahanao dia ahoana zany ny ataontsika? Iantra, dia ahoana ny atao afa toa ilozanao mijajerika fotsiny? Ka matahotra ako. Nefa ny tena tsy maintsy misafidy tsika e. Na nintsy amin'ity lala masaka maiziny ity, na ny miodidina manaraka n'ity lalana atonona fiara ity ihany. Dia sady araina ihany ny andro fa ho tonga. Nefa tsy hisy antoka koa hoe tsy hisy loha zany. Raha ireny tahotra tamin'ny atoandro ireny nefa hosahanao ve ny andalo amin'ireny fasana be dia be any alohan'ny ireny? Tsy matahotra satria miaraka aminao. Lasa tsy matahotra indray ny havako. Satria hoe ianao hiarako. Sa tsy marina izany? Eny e, marina ki izany a. Andao ary fa tsy manan-tsafidy tsika e. Tsy maintsy mandeha amin'ity lala masaka manginy ity tsika. Iaja. Inao ve izany? Henoko izany ka. Aza fikirina mafy loatra ny sandriko na izany azy. Matahotra ary aza.
inona koa zany zavatra mikofoka ny anaty kirihatra zany? Tena misy manaraka angantsika. Iza ny anaraka anao eo e? Sokafy tsara fotsiny ny maso. Sao dia hoe tsy iza fa inona? Iantra? Fa misy inona? Finona mampivembena anao sy hita somanao lohany ohatran'izao e. Kay. Marary ihany lohako ry Antra. Sady fanina ny tefoka mila hitritra ny lohako. Jambena tanteraka Iantra. Manjavozavo be daholo izay jereko rehetra. Fa lasa izy Iantra teo. Iantra. Fa lasa izy ianao e. Avy akory reto raha manafy be tebe ny tangoronaniko reto. Ina daholo na dikan'izao e. Ary misy lalana kay eo aloha io izay vao hitako. Miala tsara eto tatitra eto amin'ny tatsanga ny izany ka. Izany le Kalesin'angatra. Tena izy misy. Aveza izy izany. Mandeha amin'ilay lalana iny ka misy tsy sovana mitarika ohatran'ilay mahitako azy ireny ihany. Mitodika taty amiko ilay olona mitondra azy rehefa nandalo manandrify ahy. Tsy nahitako inona tao anatin'ilay satroka be manarina mendriny. Nefa inge mazavazava ihany taratra ilay volana somano samby. Iantra! Vonjy eo Ary tsy feo any Antra ve izany miantso vonjy any anatin'ilay kalesy izany e? Iantra! Vonjy eo azavena ty ahy e! Andrekako. Iantra! Dia inona reny ataoko? Tena tsy ho tratrako mihitsy tsinona na dia injehako azy. Aleo aloha atao izay atavoavoahana atao amin'ity toerana hafahafa ity ka sady mieritreritra ny fomba monjena ny Antra ihany. Tena tsy hitako leto izay atao mahatsiaro tompona andraikitra satria ingely ity fahatokisany ihany nanekeny anaraka tamin'iny lalana iny e. Tonia aloha elahy dia niany vahaolana ny tadiaviny e. Efa miezaka lesy fa tsy mety mitombona ny saiko izay ny ilako hevitra ty amin'ny lahy ty. Aza matahotra elahy fa nampiala fantapatatro tsinona hoe aiza nitondrain'ilay Kalesin'angatra. Marina ve ity? Dia aiza? Ianao fantatro hoe le raha bebe tompotrano lahy le mpamosavy manindry an'ilay isak'alina io. Ary hitako mihitsy aza ny dobo fanasinany. Dia hiteny izany lahy hoe iny raha mahatobe iny ihany le mitondra an'ilay kalesy iny. Rehefa tsy izy lesy dia misy ifandraisany aminy mety ho lalana mitondra antsika any ohatra izy. Fa tamin'ny fomba ahoana ity nahalalany lahany izany saika hitady alina tany hatramin'ny lahy alina kay moa izany lahy tsy teo. Adiniko ny teny tamin'ilay hoe ny angaviany Anitra anaraka azy ako. Fa tamin'izay nefa nahitako raha matobe nitsiritsirika teo amin'ny varavaran'ny lahy. Tena matotra ve lahy hoe izy izany e? Fa zanga moa mbola nahita an'izany olona izany ka. Fa ny fitantaran'ny lahy fotsiny dia ampy nanombanako hoe izy iny. Dia inona izany ny tranga avy eo ary e? Zao niala teo izy rehefa hitany hoe tsy tao elahy.
na velako lasa lavidavitra kely dia nanomboka narahako avy aty aoriana. Zany vely ty? Lavitra ny lalana satria nanara-kaloka tamin'iny arabe makany akadimbahoaka sy baipasy iny. Valalanina mihitsy ny tongotro nanaraka azy fa ay matanjaka be kainy ela. Olo ty e, mino hoe hita ny lafa mboly tsy taitra izy. Tena marina e? Dia tena tsy haiko letsy e. Dia zao rehefa tonga teo amin'ilay dobo kely izay izy dia nanomboka niodikodiny impito teo. Zany ve? Avy eo nanala le akanjo noatra ny akanjo mandry teny aminy. Tena lohandohan'ny mpamosavy mihitsy ka ny olona nitadiavako trany ipetrahana le ty e. Hitako ny zao nefa rano ny fiainako. Eno fa tsy te handreny fiafaran'le tantara ve la? Oay, azafady letsy toy izy ny fitantaran'lahy. Ty aza tapahana ntsony ary. Eno dia nanomboka nitsitsika sy ny boredika teo izy. Naharitraritra ihany no fotoana nanaovany an'izany Avy eo nampidiriny ny akanjony dia niverina tamin'le lalana ihany izay. Ka inona tsomolo ty zany ny andrasantsika tsy handehanana ny amin'izany toerana izany Tena mino ve la fa mety ny andehanana an'izao dia zao? Eny fa tokony andro roviana indray ary Tsy fantatro. Ohatra hoe manomana paikady tsara aloha vao makany. Altirinaina, tena tsy mandry an'izany tsony letsy satria nge ka ny ora sy minitra rehetra mandeha dia mahatandodomondozany ny anitra daholo ty e. Ndao ariko. Efa niteny zay fialano ny kiry andao letsy Izaly ty? Iny mandeha amin'ny tahalaka iny letsy akaikin'le fanaovam-biriky io. Eny tokoa. Olo ty ary izy anitra. Zanga moa ny teny an'la hoe ety no ahitantsika ny anitra Tsy azoko. Dia inona fotsiny izany ny ataontsika eto raha izany? Anaraka an'izay lalana andehanana io avy eo Ny lahy hevitra taingina fotsiny ko. Ka mandrosoa hevitra hafa ary la raha taingina ny tsy manana afa-tsy izay aloha tsika hatreto. Ampiasaina daholo izay karatra eo am-pelantanana mandra-pahalo. Eny ariko. Oay, iny fa lasa, iny. Ary andao arahana moramora amin'izay rehefa manomboka lasa lavidavitra aza manakaikaiky loatra azy na izany aza ka sao dia ho raisi-potsiny eto. Amitony tsara lahy dia arao fotsiny izay ataoko. Naina, lasa nitsofoka ao amin'ilay lozoka teo nge izy teo Zany ve? Tsy haiko izay nahavariana tampoka teo dia tsy hitako izay nanjavonany. Efa hoe nitsofoka ao jereo, hitany lafa misy hazavana avy ao anatin'ilay izy mihitsy io. Eny tokoa letsy. Ary aleo hitsaitsaika moramora hijery an'izay ao anatiny eo tsika. Hitany lavy aloha ny hitako Le Kalesin'angatra. Oay, dia avaiza zany lalana nidirana eto? Mazava ho azy angeletsy zany fa misy lalana hafa zany any ambadika anyko. Ohatra io koa ngamba ity le biby Eny tokoa letsy. Biby hafa be sady ngeza be. Dia io raha matobe io zany le mitaingina an'le kalesy iny. Io biby io ngamba nentina anaty kalesy amin'ireny. Dia ny masony io le hitako tao anatiny tamin'iny. Aiko ve nisy an'izany Tsy voatantarako an'la fa mbola nahita n'io kalesy io tokoa
dia entiny mivoaka monoana olona fotsiny ve zany io biby io sa ahoana? sao dia hoentiny misakafo ohatra. Tena tsy haintsony letsy e. Efa azoko a-tsaina ihany hoe mety mandady ohatran'ny liona le izy, fa tsy mitsangana araka ny filazan'ny olona izany mihitsy. Fa tsy misy ifandraisany amin'ny liona sy ny biby hafa hitantsika hatramin'izay kosa letsy io a. Jereo langy e. Jereo ny nifo miporitsaka avy eo anaty vavany daholy. Ny vatany feno volo lava be ohatran'ny voro-trandraka. Naina, iny ty le ramatoa be a, iny mivoaka avy ao ambadiky le rideau menamena be iny. Ohatry ary lasa aiza koa ary naina teo e. Maty a, lasa nandositra miverina ve? Mandra-paoviana hoy izany no anarangaranana ohatran'ny olona angalatra eny ka. Tena hitany a. Hitako somatsara mihitsy ianao. Vao nanomboka nanaraka azy nareo dia efa hitako. Kara efa fantatro ihany moa izay ho aneritreritrao, tsy tokony fantatro koa ve izay atrondiako eto izany e? Nataonao aizy antitra? Tena mino ve ianao hoe fantatrao ny antony nahatongavanao eto? Mbola tompony tenako tsara ka, aza manahy ianao. Mihefy tena ho mahiratra fotsiny ianao nefa tsamba rano marina. Naina, fa inona koa ny ataony lahy eo e? Miala tsiny letsy a. Tsy manatsafidy afa tsy hoe sitrapoka akory ny hamadika lahy. Tsy vaniny e lalitiry Naina. Tsisy an'izany lesy fa misy foana ny safidy a. Elahy mihitsy nefa tsy nikatsaka afa-tsy ny tombontsoan'ny tena ny lahatra amin'izay. Raha izay kosa aloha dia tsy laviko ka. Nahoana moa ny safidy hanavotra ny lahy? Nefa ny ain'zanako ny sandany izany. Dia nataony lisany aiza zany ny anitra? Aiza hoa? Tadiavo fa tokony ho hitanao izy e. Tsy milaza tompony tenanao indray nga moa ianao io? Tena mino vela hoe namalala kosa ny anitra zany. Tovavy sarika sy malemy fanahy moa. Tsy ohatran'ny lahy letsy izy a. Ela be zany fa mandeha any ianao a. Mba atao aketo ambony alitara io. Fa inona koa ny nahazo atampoka teo e? Minjitra be tsy afa-mihetsika indray ny tenako rehetra. Miala tsiny letsy a. Misetrasetra loatra ho an'ny olona tsopo-kely oatra lany fiainana eto. Apetrao tsara eo dia mandehana aloha efa nala eo amin'ny rindrina io. Za no manany tapatorana sy fitaovana rehetra anaovana ny sorona. Masina. Fisaka misy rano no apetrany eo ambony tsihy. Labzy ihany koa. Dia samy miakatra daholo ny mason'izy sy Naina. Tsy hita tsony mihitsy na ny anak'Andriamasony aza fa ny tapotso masony sisany no miseho. Ianitra. Fa aiza ianao zany? Eto afazataitra e. Tonga navitra anao Amin'ny fomba ahoana nefa e? Hitsangana andidy anao amin'ny antso iny izy rehefa vita amin'ny fitsitsihana. Tsy averako andratra anao rehefa aza manahy Dia inona zany no tokony ataoko ary? Ary fotsiny izay beko ny fanahinao e. Hipitsika aminao amin'izay tokony ataonao izy rehefa tonga amin'ny fotoana mahamety azy.
Azazanyresaka ankotsony fa efa afaka mandray ny eritreritra ho angery zareo zao e. Mbola mitsipatsipaka ataony tsindrin-javatra naina. Le raha matoa be naka antsy dia manantona andatsaka ny rahako. Andriamanitra andriananahary, nareo razambe monina eto amin'ity toeranyity, atolotro fanatitra ho anareo zao aina sy raha latsako eto zao. Anareo matsy ny aina omeo any fahaveloma fa ity ny takalin'ny fahafatesana tokony ho anjarako. Ary misy nitazona ny tanako zany a. Ye, mifarany eto ny tantaranao fa efa ampy izay ainana latsakao zay e. Tsy mitombony zao e. Tsy tena misy zany ianao e. Dia tsy afaka mitazona ny tanàna ohatran'izao ve? Tsy tena misy ianao efa matoka ianao. Efa 5 taona lasa akory azy zany. Ye, marina ny teninao ka. Fa misy tsy napozinao dia ny hoe niverina ho amin'ny fahavelomana. Niverina ho amin'ny fahavelomana ahoana? Angazo atao miala amin'ny fahafatesana. Tsy napozinao ao. Mitafy vatana vaovao sy matanjaka kokoa noho ilay mifinoanao iny aka. Dia amarana ny tantaranao sy ireo zavatra rehetra nataonao. Za ve ny diso fandray resaka sa ary zany angeka ny dikan'ilay tomboka vatsakitana kely rahanay manana io zany e. Iaja. Miresaka amiko anga ianao. Aza varina ianao ary aza manao tandrevaka fa efa mividiako lafy zany taloha ka aza ferinao tsony. Ka afaka nahoinina amiko anefa hono tianao e. Efa dila ny fotoana ny fifampiresana raha bebe. Alefako any amin'ny lavaka mangitsikitsiko any ianao sy ny sakaiza ratsinao zao satria any ny toerana sazanareo any. Aza manao azao e. Avy-tsora izy fa andraso aloha iresaka tsika e. Efa dila ny fotoana ny fifampiresana re raha bebe. Alefako any amin'ny lavaka mangitsikitsika ianao sy ny sakaiza ratsinao zao satria any ny toerana sazanareo e. Iaja, inona fa ataolona ino misy zavatra iny? Aitsiko hoe na tsy mahay mamaky eritreritra ohatran'ny olon-dratsy ny fandraisany latendro io. Tsy manatsafidy aletsy efa nazavaiko alanga zany teo e. Fantatro zany ka. Fa zao za mihitsy no misafidy ny hamongotra ny ainina miaraka aminy amin'ny famotsorana an'ity biby ratsy ty. Tazony olon'aina fa miara-maty eto angesika raha Ny tapahalery mitady mahazaka mamatotra amin'ny varavaran'le biby dia efa mivoaka avy eo le izy. Tena za mihitsy miantefany masony marina sady manato le ty amiko ange izy zany e. Io bebe ka za koa azy ty tsy efa mihetsika ko. Iaja, ole ty Iaja, dia sahala hoe ny amela eto e. Iaja. Efa tsy mandrenao tsony zany olona tsotsonao izany e. Efa lasa nivoaka amin'le lalana makany ambadika mantsy izy teo e. Lasa le biby fotsiny le raha matoby tsy amfonina angamba. Dia za zany no anaparany tiany fony eto avy eo. Diso hevitra ianao. Tsy mahalala fangorana sy neny io biby io. Efa nandao araty io ny hery ahafahako mibaiko azy anao zay tiako. Zany hoe tsy maintsy andramatra anao koa ve zany? Tena nikekeriny le biby tokoa kibo. Boraka daholo tsy maiko tarataratin'le biby ongotra. Zao koa ve zany miandry avy eo e. Tsy fantatro tsy na zay nanaovany ty raha matoby aty afa mandeha amin'ny tsy tafatsangana ny loaliko. Fa manatona izy rehefa afihinana ny lohan'le raha matoby zeo e. Tapaporoana production nanolotra ho anao teo. Kale
Kalesin'angatra nosoratany Rajaonandro Soza en Flavien. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana tapaporoany miaraka amin'ny Louise Ravelso Yansy nandray fosina rindran'ny lafiny teknika Yarnev mpanatotosa tapaporoana. Ny tantara mitohy arahinao eto amin'ny MBS Radio 90.4 FM isan'andro amin'ny 16 famerenana ao arian'ny fampahalalam-baovao amin'ny morarivo ary ny famerenana mandritry ny herinandro ny alahady amin'ny morarivo. Dimy amby sivifolo teboka efatra MBS Radio.